fanozako raha tsy mitovy ny filazantsara izany ten'Andriamanitra izany noho fa tena ny antsany famonjena ho filamatra mipaitro azy amin'ny fitoriana ny filazantsara ny Kristy. Kristy Jesosy lay maty hamonjy atsika teo ambony hazo fijaliana ary izany famonjena izany nolazaina amin'ny olona rehetra mba azahoan'ny olona rehetra ihany koa ny famonjena.